eo amin'ny sehatra ny toekarena indray kosa mirary fampandrosoana ary fivoaran'ny fiarikareina ny filohan'ny syndikany indostria eto Madagasikara amin'izao tontaona 2022 izao ny andindiny vaovao vetrandao ratsika. Ho an'ity taom-baovao 2022 ity dia miandrandra ny fivoaran'ny fiarikarena ny filohan'ny syndikany indostria eto Madagasikara izay tsy nanadino ny firaritsoan'ny isa-tokantrano. Mirary soa tsika rehetrarehetra amin'izao taona vaovao 2022 izao fahasalamana no zava-dehibe dia manampy izany koa zany ny fivoarana araka ny fivoaran'ny fiarikarentsika zany ara-toekarena mba ahafahantsika mena tokony ho izy dia manantena zany fa ny taona 2022 avy ity dia taona mba ahafahan'ny toekarena malagasy amin'izay miarina ary mandeha afaka mifaninana amin'ireo firenena rehetra zany izay manodidina satria ny tena zava-dehibe zany zao dia mifanarana iraisam-pirenena tsy maintsy miatrika izany ny orinasa malagasy ary zava-dehibe anankiray koa dia ny tsena anatiny izay tsy maintsy atrehana koa satria io koa no toerana iray fanetrehan'ny entana rehetrarehetra eto ambony tany dia tsy maintsy atrehany vita malagasy zany ary mihitsy manantena fa tokony hisy fiara-miasa zany eo anivon'ny fanjakana sy ny sehadratsy miankina izay mivarotra eto mba ahafahana mampivelatra kokoa zany ireo industrie izay mivarotra eto tsara fahapatsivina antsika moa zany ary izay koa mba faniriana dia hoe rehefa miroborobo ny industrie dia misy ny asa zany afaka mandray mameasa ny industrie ary koa afaka mame fanjifana dia raha izay tanteraka dia tokony mihodina ho azy ny toekarena eto amin'ny Madagasikara. Ho an'ny sehatry ny indostria dia mazana ihany ny taona 2023 nodiavina teo iny na dia nisy aza ny fanantenana vokatry ny fahavitan'ny fifidianana. Tamin'ny taona 2023 tao moa dia azo lazaina fa mbola mazamazana ihany le izy mazana na dia teo nisy tokotra ny tamin'ny voalohany fanantenana ary tsy dia kivy loatra izay tamin'izany fa anantena foana hoe izy fivoarana ny toekarena ary sahirana ihany zany zay ny tena marina ary ny raha ohatra ka hoe ny sehatra ara-barotra mijerena dia ohatrany tamin'ny taona 2022 angamba c'est-à-dire tena somary stable zany ilay fivoarana zany ara-barotra ho an'ny sehatra ny industrie na syndicat des industries manokana dia betsaka ny zavatra vita ary ny tena zavatra tena nimasoanay dia ny fampahafantarana ny vita malagasy fampahafantarana ny industrie eto Madagasikara ny vokatra ananany ary teo koa zava-dehibe anankiray dia fiara-miasa amin'ireo industrie izay ivelany ary irina fa amin'ny taona 2022 ity dia hisy ireo fiara-miasa amin'ny industrie malagasy zany amin'ireo industrie ivelany. Manantena koa zay amin'ny lafin'ny incitation zany fiscale mba ho tsaratsara kokoa. Ny incitation moa raha miteny an'izany zay dia hoe mba himotivena ny industrie ny investissement ary indrindra koa mba ahafahany misy ny fanjifana ary ny incitation fiscale tsy voatery hoe ame zavatra ngeza be fa ame zavatra tsy voatery ho chiffre foana zany na taux foana fa mety azo lazaina hoe fanalefahana procédure ohatra zany dia efa mety azonay ahafahanay résoudre zavatra belabe zany amin'ny asanay isan'androandro. Nino sy manantena zay fa amin'ny taona 2022 ity
dia hiakatra ny fiarikarena eto Madagasikara zany amin'ny lafiny ankapobeny. Anisan'ny nanamarika ny lafiny ara-toekarena tamin'ny taona 2014 iny ihany koa raha tsy ahivany ny fahatapahan'ny jiro na ny délestage izay nisy fiantraikany lehibe teo amin'ireo indostria mpamokatra, eo ihany koa ny vidiny herinaratra sy ny fitotongan'ny sandam-bola malagasy. Raha mbola tsy maro toerana ny ariary fa miendanja hatrany manoloana ireo vola vahiny, dia tsy azo idivirana ny mety ho fiakaran'ny vidin'ireo entana vokarin'ny indostria eto atoerana amin'ity taona 2014 ity. Na dia zany aza dia manam-panantenana ihany na optimista ny indostria malagasy ao an'ity taom-baovao ity, satria misy ny antsoina hoe visibilité politique raha ny voalazan'ny filohan'ny syndicat ny indostria eto Madagasikara.